Fanambarana iraisana araka ny voalazan'ny andininy fahenina amin'ny sivifolo lapandrenana didy laharana aotra dimy tsipika ACC bar D3 tamin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana febroary 2024 didy laharana fahaefatra tsipika ACC bar D3 tamin'ny fahadimy ny volana febroary 2024 izay mbola nanamafy ny tokony ankatoavana ireo itsovolana no raisin'ny filoham-pirenena. Didim-panjakana laharana 2024 tsipika aotra valo amby sivifolo tamin'ny faha-20 ny volana aogositra 2024 nampiantso ny fivoriana tsy ara-potoana ananganana ny voamera ikambanana isasana commission mixte paritaire ho an'ny parlemanta rotonta andinika ny fankatoavana ny volavolan-dalàna laharana ohatraohatra ray bara 2024 ny fahenina amby 20 ny volana febroary 2024 portant ratification de l'ordonnance numéro 2019-002 du 15 mai 2019 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique numéro 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums de l'ordonnance numéro 2019-006 du 28 mai 2019 portant loi organique modifiant certaines dispositions de la loi organique numéro 2015-007 du 13 mars 2015 fixant des règles relatives au fonctionnement du Sénat ainsi qu'aux modalités d'élection et de désignation des sénateurs de Madagascar et de l'ordonnance numéro 2019-009 du 15 juillet 2019 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée numéro 99-022 du 19 août 1999 portant code minier. Nanatotosa fivorina indromentoana ny voamera iombonana isasana commission mixte paritaire tamin'ny zoma fa 20 ny volana aogositra 2024 izay natao teny amin'ny anteny mera-pirenena ary nitoizana ny alatsinainy fa 1 ny volana aogositra 2024 izay natao teto amin'ny anteny meran-doolona ho fankatoavana ireo lalàna voalaza etsy ambony ireo. Tianay ny mampatsiahy fa araka ny voalazan'ny andininy fa 7 ao amin'ny lalam-panorenana dia ireo lalàna tsotra ihany no azo anaovan'ny voamera ikambanana isasana commission mixte paritaire ny fantsiny. Ny fitsipika anatin'ny anteny mera-pirenena rotonta dia mametraka fa tsy afaka asina fantsina amendement ny itsovolana na ordonnance. No ireo anton'ireo dia amafisina etoana ny fanapa-kevitra no raisin'ny voamera ikambanana isasana fa tsy maefa incompétent non habilité handinika ny fankatoavana ny PL 001 bar 2020 araka ny voalazan'ny andininy fa 4 ao amin'ny lalam-pandrenana ity voamera ity. Akory ny agagana fa mbola teo ampimola volana ny mitatitra ny fitantanana antsoratra ny asam-boamera ny teknisiany ny anteny mera sy ireo mpikambana ao amin'ny voamera ny alatsinainy fa 1 ny volana aogositra 2024 dia efa tonga sahady ny taratasy avy amin'ny prime ministre na ampiantso ny anteny mera-pirenena hakato ilay lalàna PL 001 2020 araka ny taratasy nalefa ny filohan'ny anteny mera-pirenena
marina fa nitatitry ny asam-bomiera dia ny talata faray ny volana septambra 2024 vao nalefa tamin'ny fomba ofisialy tany amin'ny gouvernemanta sy ny filohan'ny antenimera Rotonta. Manoloana ireo tranga ireo ary mba ho fitandroana sy ho fanamafisana hatrany ny tany tandalana sy ny fanajana ny fepetra ny fitsipika izay mifehy ny antenimera Rotonta izahay loolona solombavambahoaka manotrona etona dia manao izao fanambarana izao. Manameloka tanteraka ny tsy fanaran-dalàna nataon'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny filohan'ny antenimera-pirenena izay nanao amboletra tamin'ny fepetra nentina nakatoavana ilay lalàna PL 001/2020 tao anatin'ny tsy fanajana ny rafitry ny vomiera ny tatitry ny vomiera ikambanana isasahana commission mixte paritaire. Marina fa tokony hajaina trany ny fitsipika mifehy ny antenimera Rotonta amin'ny fanatanterahana ny asam-bomiera. Tsy misy ahita tombontsoa amin'ny fitantanana firenena amin'ny alalan'ny tsy fanaran-dalàna satria izay no fanovana no takina hatramin'izay. Noho ireo antony ireo dia ambaranay fa mitsangana ny collectif des parlementaires pour la restauration de l'état de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Natao teto Antananarivo faharoa volana septambra 2024.